Amin'ny fifaliana lehibe indray rasana babarara no ianona amintsika amin'izao fotoanandro izao a. Dia faly be indray ny tenako omena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro a manontotosa izao fandarana izao. Dia ny fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra. Dia matoky sy mino ary avanao malala fa salama tsara daholo indray tsika rehetra tratra eto androany tratranso eto a. Dia hiaraka eto indray tsika ao anatin'izao fandarantsika izay rahantsika anatin'ny adiny iray sasany izao a. Dia miarahaba antsika rehetrarehetra izay tonga eto androany. Ny fahasoavan'Andriamanitra anie a hamagy ny isan-tokantrano isam-batan'olona hanendrika ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandarana izao. Ary miarabanao manokana raha androany anao vao tonga eto a. Raha tonga eto anao androany a tsy kisendrasendra akory fa tena resy lahatra fa misy raha ilanin'ny tompo anao a. Tsy tonga fotsiny eto ianao nahoana no izao fandarana izao no hitanao satria mety mba eto ny tian'Andriamanitra henoina hanehoana aminao ny heriny sy ny fahasoavany sy ny fahatsarany. Ary izy moa mahalala ry havana raha ohatra ny fiainanao mety misy patotra na mety misy zavatra tsy mety misokatra, sao dia mba eto no ahitanao ny lakile amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra izay zarintsika eto androany. Ka dia miarahaba anao a ary maretatra amin'ny farany raha hitanao mampaela anao androany dia tongava indray rapitso a. Fa izay eto foana raha tsy nahetra amin'ny zoma zay eto foana dia ka manao izao fandarana izao dia tonga soa ianao. Dia miarahaba antsika rehetra ihany koa izay efa mpanaraka eto a ho haindiny ny hiditra teto androany. Dia menanao haindiny ny tsodrano manao hoe raha misy haindika sain'ny tananao atao a faniriana mba tianao tanterahana dia mandehana mandrosoa fa Andriamanitra momba anao. Apetrao aminy ny fiainanao rehetra, ny fanahinao rehetra. Raha manana entana mavesatra dia apetrao aminy fa Andriamanitra tena hitondra an'izany ampitiavana ary hanalany mavesatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Hotany tompona anabavy hoaindia ary tsy faninenanao anie ny idiranao teto androany sy naraisanao an'izany tsodrano izany. Podale Onita in Jesosy. Ao ihany koa i Ralatojo, Erika Raka, Erika, asa misy Erika telo zany eto, Erika Raka, Erika Anatra. Aleluia. Kadaka, tahin'ny tompo, Anjasika Patitsy, Tongasoa, Mami, Randro Avelina, artizanay de Madagasikara,
dia tahiny tompo ihany koa i razana soa Sylvie fambeazana fitahina tonga soa i raha Antarina Marie Charline Felana Rakoto razana soa Sylvie Erika Anatra tarefa io misy Erika Anatra anankitelo Erika atsika eto zao alleloia Rodine Marie Eliza Tsiala Andony Irina tsy Andony Irina fa Ando Andriny tiako tenenina mbola ho avy koa Andonina Suzel Eliza Tsiala Marie Jo Zamina camaradeny Jesosy Ando Andry Mami Alain Jesosy Mahery mihaja mantsy Jesosy Mahery Mami Felana Rakoto Yama Fity dia Kodanela tonga soa razana Monika tonga soa daholo tsika mianakavy Eme Manampitsoa tonga soa i Mohamed Boasria tonga soa ihany koa ianao namako izy io kay tsy miteny gasy soa ofisialy Eliana Miariniana razana Monika Lovaromanitra Benjamina soa ofisialy Preta Marie Wendy ihany koa i Terira Albenja tonga soa Terira Albenja Angelina Diamant tonga soa Rodine Marie Tina Rakoto Arzaka Sandola Mampionina Tsiry Amboaramiel tonga soa daholo isika mianakavy dia fiadanany tompony eo amintsika rehetra maretatra amin'ny farany daholo Lavolitina tonga soa androantsika dia miaraka amin'ny ranabavitsika Eliza Tsiala izy nitondra antsika anatin'ny vavaka fanomboana nitondrantsika anatin'ny toloteny ranabavitsika fambeazana fitahina ranabavy Anitra Clarisse zany ary hitondrantsika anatin'ny vavaka firenena kosa androany dia ranabavy Erika Rak alleloia dia tahiny Jesosy ary tsika mianakavy andao ary tsika tonga dia hivavaka hametraka amin'ny fotoana eo am-pilatan'Andriamanitra mialohan'ny zavatra rehetra tahiny tompo ary ranabavy Eliza anao ny fititenenana tahiny tompo mastera mianakavy dia tahiny tompo sika rehetra hiaraka hivavaka sika ry Andriamanitra rainay be fitiavana sy be indrafo saotranao indray izay saotranao izay ny fitantananao anay tamin'iny tontolo andro iny ka tonga indray fotoana hiderahanay hanomezanay voninahitra ny anaranao Jesosy malalo apetranay feno am-pilatananao izao fotoana izao Jesosy ilainay ny fanatrehanao aoka nireo fanahy masinao Jesosy hipetra ao anatinay tsirairay avy Jesosy malalo mba handray kasika handray zava-bavao aminao indray izay Jesosy malalo eny apetranay feno am-pilatananao fitaovana rehetra izay ampiasainay Jesosy malalo nytenity dia raha kofy amin'ny rahanao madiso velona Jesosy tompo malalo mba tsy ho tapatapaka ny connexionnay apetranay am-pilatananao zany Jesosy dia ireo izay andray anjara rehetra Jesosy amin'ity fotoana ity Jesosy dia boka nireo fanahy masinao Jesosy ny ampiteny azy ireo tsirairay Jesosy indrindra fa eo amin'ny famelabelanana ny toloteny izay ho ataon'ny pastera Jehovahandriamanitra dia apetranay feno am-pilatananao zany andray kasika vaovao indray izay andray kasika mamy avy aminao izay indray izay Jesosy malalo dia hifonanay eo anatrehanao koa Jesosy izay rehetra nataonay tamin'ny tontolo andro iny ka tsy hifanaraka tamin'ny sitraponao mamelanay mamindrafo aminay Jesosy malalo ireo namanay koa Jesosy dia apetranay am-pilatananao dia mbola hanatrika izao sy mangetaheta Jesosy dia tamintany izy ireo raha mbola eny an-dalana izy Jesosy hanany anaty fiara izy ireo Jesosy malala dia oka ianao nitantana ny dian'izy ireo tsirairay Jesosy ho tonga ao anatin'ny tokantrano izy ireo tsirairay avy eny Jesosy oka nireo fanahy masinao hiasa ao anatinay tsirairay avy oka nireo fanahy masinao Jesosy hitoetra ao anatinay amin'ny fiainony herinao zay Jesosy fa raha ny herinay tsy mahefa nininy izay Jesosy fa milanao mandrakarivo izay misaotra indrindra Jesosy mankasitraka ilay masina tsara indrindra
tera sy ny laza ary voninahitra dia ho anao rery amin'ny andrak'izay mandrakizay. Alleloia, amen. Halleloia. Mankasitraka indrindra ny ranavavitsika Elizatsiala isika tamin'izay bavaka nataony nametrahana ny fotoana-teo-mpitan'Andriamanitra rany. Dia misaotra indrindra ranavavy Eliza dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana namaly fitianao dia tongava amin'ny ambony indrindra maherezatra ny hatrany atao fananasан'Andriamanitra. Ndatsika no hira anankiray ary dia aoriana telytsika to dia hiditra anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ko Daniela, Selina, Rosemina, Lovelitina, izay aloha mbola zoarabako teo angamba kadaka efa narabako teo. Tainy Jesosy tsika rehetrarehetra tonga soa daholo. Daholo ianao antirany mampionony ity tsika dia aoriana tely ity tsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Dao ary meno finaritra isika rehetrarehetra. Amen. Teampatsiaro antsika manokana androany ho antsika izay nahatsiaro fa efa nivonjena, ho antsika izay mahatsiaro fa efa manana an Jesosy dia teampatsiaro anao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy, ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anao. Paoly apôstôly dia laza an'izany satria tsampany fa olona tsy tokony hanana anjara amin'izany lanitra izany izy. Olona tsy tokony hanana anjara amin'izany famonjena izany izy. Raha ny fanenjehana nataony, raha ny famonoan'olona nataony, fa fantana ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy. Ny fahasoavan'Andriamanitra no afaka namonjena ahy na hamonjena anao. Fahasoavana mahagaga. Fahasoavana mahagaga nomeny Tompo ahy, veravy taloha hita indray, zamba mahiratra. Misaotra Tompo no ny fahasoavanao, afaka milaza androany fa voavonjy ahy. Halleluia. Fahasoavana nampianatra ny foko ianana, fahasoavana izao no iainako, ligadako na fahany Jesosy koa nimidy ahy, fa midako mirotsaka fitiavana fahasoavana. Fanantena hato amiko ny teniny, kapokako sy lovako nambola velona, ligadako
Alleloia. Zay raha tsika an'Andriamanitra satria toko fiasin'Andriamanitra izany hira izany a fahasavan'Andriamanitra tokoa neno mato izao atsika dia hotahiny tompany antsika menakavy fa tsika hitramin'ny tenin'Andriamanitra entina nambavitsika anitra Clarisy a dia dia androso amin'izany tenin'Andriamanitra izany atsika fa mba tsy halasa amin'ny fotoanantsika koa moa zao tatoato atoato dia tsy ho lava be intsony ny fotoanantsika satria hita hoe mbola sahirana mbola aniantsika hifomaraina daholo ny akabetsahantsika dia manjary reraka alohan'ny fotoana ihany tsika dia tsy dia ahatra lava be intsony ny fotoanantsika atoato. Ny filazana ihany koa moa ny fitondranam-bavaka rehefa talata ohatr' izao aloha dia mitsahatra satria manoloana ny hoe fidiran'ny mpianatra ny adidy aman'andraikitra isan-karazany dia atsahatra aloha ny fitondranam-bavaka rehefa talata zany hoe fandalina tsotra amin'izay fa tsy misy tsony le fangataham-bavaka le mahatonga anareo bedebede eto rehefa talata dia anareo moa zany ny safidy hoe efa tsisy fitondranam-bavaka intsony dia tsy heno intsony zay na ozy nareo hoe heno ihany zay na mbola tsisy fitondranam-bavaka ary fa zay aloha no misy hatreto tsisy intsony fitondranam-bavaka no fandaminana isan-karazany dia efa betsaka koa mivavaka efa nentina teto ary efa ny zavatra mahafinaritra koa tatoato efa vitsivitsy ny olona nangata-bavaka tsy dia ohatry ny taloha hoe be dia be intsony da samy efa tahin'ny tompo daholo zany ka dia alao ataontsika fandarana tsotra sy fideranan'Andriamanitra ilay aloha mandra-patokan'izay hoe to fandaminantsika manaraka zay zany no ny fandaminana izay natao taty ka dia tahin'ny tompo ary tsika menakavy dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika dia menofinaritra rehefa vita moa ny toro-tenindranam-bavy anitra Clarisy dia mivelona tany mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahin'ny tompo anitra Clarisy anao ny fitenena. Tahin'i Jesosy pasteur dia fedanan'i Jesosy anio amintsika rehetra misaotra an'Andriamanitra lehibe ary makasitraka ny mpanompony ihany koa ny amin'ny tombontsoa fahafahana afaka hitondra teny fankahirezana ho antsika anio. Tenin'Andriamanitra izay eniko hifankahirezana amintsika eto ry havana dia nalaina tao amin'ny boky ny Salamo Salamo 220 andininy 1 ka hatramin'ny 14 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 220 andininy 1 ka hatramin'ny 14 niterahan'i Jehovah sambatra ny olona izay matahotra an'i Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambonin'ny tany ny taranany, hotahina ny taranaky ny marina, fananana sy arena no ao an-tranony ary ny fahamarinany aharitra mandrakizay. Ao maiza ny mpisahany mazava ho an'ny mahitsy, miantra sy be famondrapo ary marina izy. Amin'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no izarako amintsika anio rehefa mamaky an'izy ity izany hoe ilay Salamo 220 manontolo mihitsy moa izany hatrany amin'ny 10 izy io fa noho ny fotoana dia hatrao amin'ny 14 no fampizarantsika eto. Fa rehefa mamaky anio imbetsaka ry havana dia tena tafitombona foana ary manontany an'Andriamanitra foana hoe miteny amin'Andriamanitra foana moa izany hoe ampahafantaro anaty ampahafantarana bebe koa hatrany inona ny tena tianao ambara mahakasika an'ity. Misy fotoana tokoa mantsika rehefa mahita olona mpangalatra na mamono olona moa indrindrindrindra dia rehefa maheno olon-dratsy tsika dia tafiteny foantsika hoe tsy mba matahotra an'Andriamanitra mihitsy ireny olona ireny na koa izany olona izany tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy. Nisy fotoana moa izany ry havana niresaka tamin'ny olona izay nandeha teny niresaka anay dia izy io moa izany olona somary sahirana am-pivelomana fa sady salama ihany koa izy dia mitady fanampiana izy mitady vola. Ndrara vola moa izany izy ny tena marimarina kokoa dia rehefa nandeha niresaka dia nanontaniako izy hoe ianao ve tsy mino an'Andriamanitra hoe Andriamanitra nge manasitrana anao io hoe ainy manafaka anao io dia ohatra hoe somary sorena kely izy ve zany na hainao ilay teniko tamin'izay dia nilakolaka teo izy dia farany namaliny anahy dia hoe za zao marary nandeha tamin'ny dokotera dia asain'ny dokotera mividy an'ity fanafody ity ahony fa io mahasitrana ny aretiko.
Tena matetika ny oloatra an'izany rehefa tsy mandany lera be mandresy lahatra anazy satria manana ny zavatra eritreretina izy fa ny zavatra fantatra hoe Andriamanitra mahay mikasika ny fony Andriamanitra mahay mitarika anazy ao amin'ny tompo zaraiko ihany izy na izanazany zaraiko vavolombelona izy fa tsy haiko moa na mino izy na tsy mino fa napetraka eo am-pelantanan'ny tompo izy dia meko anazy afaka nomeko anazy moa zany fa tsy afaka ny andresy lahatra anazy satria tsisy olona mahay manatona ny ray koa raha tsy mifanany tompo no mitona anazy dia engany izy masitran'Andriamanitra taoriana zany izy dia tsy takontsony satria olona tsy mifanerasera be hoe olona mifanerasera be manahoana aminahy por izy asika tokoa ry havana mantsy matetika rehefa tojolana misy zava-manahirana na marary dia na misy zavatra dia mampitotototsika voalohany dia mitady olona mitady hoe ahoana ny amahana n'ity olona ity adintsika ilay tokony andehanana ilay olona voalohany izay tokony andehanantsika fa lasa ohatrany hoe sanatria vava lasa deuxième option Andriamanitra nefa mazava tsara mihitsy ny voasoratra ao amin'ny andininy voalohany amin'ny Salamo 2:10 dia hoe niderahan Jehova sambatra ao izy ny olona izay matahotra an Jehova sady mankasitraka ny didiny tsy haiko mety fandraisanao an'izany fa amiko manokana dia mila olona feno fideranan'Andriamanitra mila feno fiderana mandrakariva tsy feno fankasitrahana mandrakariva'Andriamanitra izany teny izany mbola namarininy koa ohatrany hoe mbola confirmé mihitsy ao amin'ny Isaia 7:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe izao olona ny fironoko ahy izao nanambara ny fiderana raha jerevantsika soramandry dia hoe teny fampanantenan'Andriamanitra ho an'ny mpanompony no arian'Andriamanitra tokoa zasy ianao ry havana mba hidera azy tsy ny olona maty tsy ny biby tsy ny zava-maniry fa tena mazava be ny olona izay ny fironoko ahy izao na eo ary ny fanazavana ara-tsiantifika mazava ny voasoratra eto fa no fironon'Andriamanitra zasy ianao hiderana azy raha everantsika kelingeny ao amin'ny Salamo 2:10 ihany dia hoe sambatra ny olona izay matahotra an Jehova sady mankasitraka ny didiny raha ataoko ohatra tsotsotra ny havana izany dia tambola kely izay na zahay zanaka na ny havanay na ny namanay moa zany dia tena matahotra mafy amin'ny papanay fa vao miteny izy na mandalo izy na hoe hoavy izy tonga dia mipiripirina sy milamina zany daholo vao any tokotany vao miteny fotsiny ny ankizy kely le miara milalao eny andalo entana Clarice tonga dia andrendry daholo ny rehetrarehetra milamindamina daholo na ny ankizy miadiady ary mody mipitrapitra milalalo miaraka eo dia tena manoatra lavitra noho izany ry havan'Andriamanitra papinay tsy hoe olona masika be tsy hoe olona sengisengy be reny fa izy be fitiavana be fa ny anazy zany ny fomba fiteniny somary ohatrany hoe mitreritrerona izay izy rehefa miteny izy raha teo koa moa ao anatin'ny mpitandro filaminana tamin'izany dia tena hoe rehefa miteny izy zany dia ohatrany hoe olona masika be izy fa izy tsy izay mihitsy fa olona mareny fo be izy fa efa izay mihitsy ny natiora moa zany ny olona ohatran'izay izy dia manoatra lavitra noho izany ry havan'Andriamanitra ny olona rehefa feno fatahorana an'Andriamanitra dia mazava ho azy fa lasa milamina daholo ny zavatra rehetra tsy misy miadiady zany fa tena hoe azonao an-tsaina ve zany hoe sambatra zany tsy misy mampanahy tsy tena hoe satria Andriamanitra izay ho anoloana dia izy no atahorana dia zany olona sambatra zany amiko ry havana tena hoe misy fiadanam-po fiadanam-tsaina tsy misy zavatra mampanahy anazy tsy manana iasana lobe zany izy fa tena hoe milamina aminazy ny zavatra rehetra dia fa zao kosa nefa mila mankasitraka ny didiny tsika izany hoe raha matahotra ohatra ny nenay zao tamin'ny mbola kely izay vao miteny papanay je manao amin'izao nareo tonga dia eny tsisy mikofoka mandika an'iny izany mihitsy moa izany fa tonga dia manaraka hoe tsy mahazo manao an'izany mihitsy izy papa dia endrendry daholo izay rehetrarehetra tamin'izany na ny zokony efa ngeza be na nefa manambady ary vao miteny fotsiny papanay tonga dia milamina daholo manoatra lavitra amin'izany ry havan'Andriamanitra rehefa feno fatahorana an'Andriamanitra tsika tena hoe milamina ny zavatra rehetra tsy mety tsara velatsia fa tena hoe amin'ny fo no ankatoavana anazy
tsy manao ohatry le mpiasa ratsy fanao hoe rehefa miodina ny mpampiasa dia manao an'izay tiany atao eo izy fa mazava be mbola namarian'Andriamanitra ny Kolosiana toko 7:7-8 moa hoe na inona ozy izy ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Arak'izany ry havana ninona zany ataontsika dia tokony ataontsika ao an-tsaina foana fa ho an'Andriamanitra izany. Tena hoe feno fatahorana an'Andriamanitra tsika. Mbola raha jerentsika toizantsika kely io Salamo 2:10 ry havana tsy haiko ny famaritanao ny olo-marina zany aloha fa amiko manokana dia ola tena hoe tsy mba miolokoloka zany tsy mety tsara velatsia zany fa manao zavatra izay mahitsy zavatra tokony atao tsy mandratra fony hafa indrindra manao ny rary sy nitsiny zany izy dia jereo tsara ny voasoratra manaraka izany ahery ambonin'ny tany ozy izy ny taranany ho tahina fananana sy arenana ao an-trano ny famarinany aritra mandrakizay. Marina tokoa ry havana fa mety mandalo ady zany mety misy olana amin'ny trano eo amin'ny fiainana fa zao le fahamarinanao le fahitsinao hitan'Andriamanitra daholo ange ry havana ny zavatra izay ataonao io izao ao anatin'ny maizina ozy izy ny mpisahany mazava tena ho an'ny olona marina io ho an'ny olona mahitsy misy lalana foana zany ry havana ivoany amin'ny zavatra rehetra amin'izany olona amin'izany. Androany aty ampahery anao hitan'Andriamanitra ny ataonao hitan'Andriamanitra io adinao io tsy miady rery ianao tsy hitan'Andriamanitra ianao le mizara ny kely eo an-tananao io hitan'Andriamanitra ianao le mamindra fo le mandefitra io. Isika ry havana maha-olombelona mety hoe misy ny fahadsoana ataontsika mety misy ny tsy mety ataontsika fa zao Andriamanitra nefa mamindra fo izy mianatra amintsika foana izy manavoa isan'andro isan'andro ny famindrapony dia tena hoe tiakanao ahery amin'izany hoe feno fatahorana Andriamanitra fotsiny fiainanao dia raha azy tena hoe manaova ny marina sy ny mahitsy tehirizy le fahitsiana izay efa ao anatinao dia hitanao fa Andriamanitra ianao ngendrindray mandefitra amin'ny zavatra hitanao zao hoe tsy rary le anaovana anao fa dia mandefitra ianao nefany Andriamanitra mahitanao amin'iny. Andriamanitra miady ho anao fa tsy miady rery zany eo anilanao eo foana Andriamanitra manampy anao eo foana izy zaza votsitra zany ny tanany efa miara-mandeha aminao io ilay tsaratsara nge raha zaza miara-mandeha dia avitsoro tananao fa mety mijery ny zaza iny mety midona iny mety fa ianao manana tombony zao miaraka amin'Andriamanitra zao makaherinao toy izy foana tena toy izy ny fiarahana amin'Andriamanitra mandehana amin'ny lalana tokony aleha miderahan'Andriamanitra fikiro mafy hatrany izy fa izy miaraka aminao eo foana. Andriamanitra tsy mamelanao rery zany dia makasitraka ry havana makasitraka an'Andriamanitra midera azy amin'ny zavatra rehetra midera ny fonao manontolo vao maraina dia noho ny famindrapon'Andriamanitra mbola mahavelona ainatsika dia tena hoe hitan'Andriamanitra ny zavatra hitan'Andriamanitra no miaro tory alina be io miaino ny teniny tena hoe fitiavanao an'Andriamanitra dia toy izy foana zany fonao zany ho an'Andriamanitra tehirizy ny fahitsiana sy ny famarinana ao anatinao tehirizy ny fahalalana izay ao anatinao fa Andriamanitra ny ombanao izy ny anampy anao izy ny taranaka anao ozy izy ary izy no ampandresy anao amin'ny zavatra rehetra izy manome fananana sy harena ao an-tranonao tena hoe sambatra izay olona matahotra an'Andriamanitra dia ho azy rery eny voninahitra sy ny dera ary lasa mandrakizay dia makasitraka indrindra ny naritra ny aino anateto hatramin'ny farany saorako ianao ny aino an'izay teny izay ny fampizarana teto izay dia raina ny Jesosy Alleluia Amen. Alleluia mankasitraka indrindra ny ranambavy Antraklarisika amin'ny toriteny mahafinaritra be zany mahafinaritra be ny toriteny ary Andriamanitra manaiky repasaolony amahafitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao dia tongava amin'ny ambony indrindra dia maherezatra ny an-trany dia tao foana ny asan'Andriamanitra fa tsy manana fatsitsika fa atsika makasitraka amin'Andriamanitra makasitraka mitady sitraka mila sitraka amin'Andriamanitra
retongava amin'ny ambony indrindra andriamanitra ny mbola mpiasanao foana dia amaly fitiavanao tamin'ny asa izay vitanao teto androany tsy anao ihany fa hatramin'ny ankohonanao ary manontolo efa ileray moa nytonga atao izay toritenin'izay fa teo amin'ny fandaminantsika dia androany vao nandeha izay alleloia ary ho antsika rehetra ihany koa ny anomboako azy dia le namarana ny azy mihitsy hoe ao amin'ny Kolosianina 4:7 manao hoe ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona satria fantatrareo fa ny tompo no andraisinareo ny lova ho valiny fa manompo an'i Kristy tompo ianareo. Halleloia. Ny zavatra izay ataontsika ny zavatra ataontsika raha eritreretintsika hoe ho an'olona foana ny zavatra ataontsika dia mety ho diso fanantenantsika raha tsy hahita sitraka aman'olona fa aza miandry sitraka aman'olona rehefa manao zavatra rehefa manao zavatra dia aleo miandry efa sitraka avy amin'Andriamanitra aleo miandry sitraka avy amin'Andriamanitra raha ataontsika amin'ny fotsika ny zavatra rehetra izay ataontsika ho anahy manokana hoe tsy manana fa tsy tia fandarany ity mba hitako hanompoka an'Andriamanitra dia tena ezahako ataoko amin'ny foko rehetra izy ity ary tsy angalako sitraka aminao tsy hoe manao an'ity dia miandry an'ilay teninareo rehefa mirava ireny hoe misaotra pastera fa nampahery misaotra fa ohatr' izao mahafinaritra ihany mijery ireny ary misaotra an'ireo koa mampahery ahy fa ny tena marina ataoko izy ity ataoko amin'ny foko feno fitiavana n'Andriamanitra ary Andriamanitra tena angalako andrasako lova ho valiny izany dia ianao koa ninona ataonao misy fotoana ianao manao zavatra dia tsy hitan'ny olona dia le fotsika kely iny amin'ny mahafolomila antsika dia malahelo tsika mizatra ataontsika dia tsy hitan'ny olona fa manomboka androany aza malahelo fa hitan'Andriamanitra ary ny olona raha mahita zavatra tsara ataonao azy tsy afaka marina inana inanao tsy afaka amin'ny valisoanao tsy afaka amin'ny valisoanao fa Andriamanitra mahita ny ataonao ary izy nandraisantsika ny lova ho valina izao zavatra ataontsika izao dia ny ame salamo teontsika salamo fa 2:10 ny salamo fa 2:10 tia ny tena marina ny salamo fa 1:10 sy ny fa 2:10 dia kôle tokony miaraka fanasiana fisarahany ihany raha jeretsika tsara zao raha mamaky any teny itsika avakitsika ny salamo fa 1:10 dia ny fafolo dia tsy vakiana ny soramandry amin'ny salamo fa 2:10 fa toy dia mitoy amin'ny andininy voalohany dia zavatra mitoy ny voalazy io ary ny salamo fa 1:10 sy ny fa 2:10 dia mitovy ny fanombohany samy mety omboka amin'ny alleloia manambara ny fahatsaran'Andriamanitra ny andininy fa 1:10 ny salamo fa 1:10 ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny soa ataony amin'ny olona ary ny salamo fa 2:10 ny toetry ny olona marina sy ny mahasambatra azy tanao zavatra mifampiankina izany hoy ten'Andriamanitra ny soramandry amin'ny salamo fa 1:10 ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny soany ataony amin'ny olona ataony amin'ny olona izy ary io dia valin'ny soramandry amin'ny salamo fa 1:10 hoe ataony amin'ny olona marina dia tahaka ny ahoana ny toetry ny olona marina ary tahaka ny ahoana no mahasambatra azy alleloia dia raha vakitsika izany ireo dia tsara ireo fa manam-potoana vakinao salamo fa 1:10 dia toy dia toizanao fa 2:10 fa mitoy ihany izy ireo entina nanambarana ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahasoavana sy ny fitahiana azo avy amin'ny alalan'ny fanompoana an'Andriamanitra raha mampijaly ry havana tsika tsy hoe materialista dia hoe manompo an'Andriamanitra satria miandrandra foana n'ilay fitahian'Andriamanitra fa na hiandrandra tsika na tsy handrandra sambatra foana ry havana ny manompo an'Andriamanitra sambatra ny olona manapa-kevitra ny hanompo an'Andriamanitra
ole ten'andriamanitra misalamy faroambe folo amby zato manao hoe alleloia sambatra ny olona zay matahotra any Jehova sady mankasitraka ny didiny indrindra. Mantsika andresaka momba ny didin'Andriamanitra dia efa nitenenina tamintsika maro fa mahavelona ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Io no mahavelona fa tsy mahavelona ihany fa mahasambatra. Halleloia. Iza ny mba te ho sambatra? Mividy mandany vola mihitsy ny olona hividy fahasambarana. Fa ny fividiananao an'io amin'ny alalan'ny fitandremanao ny didiny fotsiny. Amin'ny fotoana anankiray zany ny olona iray mitandrina ny didin'Andriamanitra dia filasian'Andriamanitra ho isan'ny olona marina izy io. Dia jerenareo fa fitandremana sambatra ny olona zay matahotra ny Jehova sady mankasitraka ny didiny. Ino moa zavatra ho azabenantsika amin'izany? Fehezana izy sambatra. Hoe zavatra mitsanga eo amin'ny fiainantsika dia misy fotoana mandalo an'izay tsika tena tena sambatra zany. Tena sambatra zany. Fa ny olona matahotra ny Jehova sambatra foana. Ny olona mankasitraka ny didin'Andriamanitra sambatra foana. Ary tsy mijano amin'ny fahasambarana fiainana hoe sambatra nevaheveny fotsiny hoe sambatra fa mihetraika amin'ny ara-nofony mihitsy, mihetraika amin'ny ara-nofony. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny andininy faharoa, ahery ambonin'ny tany ny zanany ho tahina ny tanàna kely marina. Raha tianao ahery zany ny zanakao aorianao, raha tianao zany ho voata ny taranakao dia ianao mihitsy mila tonga amin'ny toerana hoe marina. Halleluia. Ary io tsy mifidy io iza ny iza. Tsy mifidy io ny taranak'izy ianao na izy ianao na avaiza ianao. Fa ianao tenanao io afaka mamadika ny mombanao. Rehefa mivadika ho marina ianao dia mandeha ho azy ireo vady aman-janakao zay tianao reo, ny taranakao, ny zanakao any aorian'andra mbola tsy tonga Jesosy dia ahery ambonin'ny tany. Misy mpanompon'Andriamanitra Amerikanina zay, pastera tena tonona fifaza-panahy be mihitsy izy, dia ny zanany pastera, dia ny zanaky ny zanany koa pastera. Mahafinaritra mihitsy izy telo mianaka, génération anankitelo samy eny ambony alitara, samy manao azy lavana, samy mpitory teny. Dia le zandry lahy kely le zafy kely teny efa tena mahery vaika kely mitory teny. Mahery vaika satria ahoana? Inona mahatonga azy mahery vaika? Noho izy ve? Ie, mety misy fiantraikany kely ihany aloha noho izy. Fa ny tena marina noho ny dadany, noho ny dadabeany. Tsy noho ny dadany kory ary, fa noho ny dadabeany. Noho ny asan'Andriamanitra izay nataon'ny dadabeany dia mahatonga an'ilay zanany lasa ahery ambonin'ny tany ary dia voatahan'Andriamanitra koa. Ny taranaka mpanompon'Andriamanitra ry havana dia tahian'Andriamanitra. Nisy vehivavy hitanao tsara tamin'ny andron'ny Elisa, nisy an'ilay vehivavy nananjanaka ilay tsy nanana ninina intsony, saika lasan-devo ny zanany. Fa nandrahan'Andriamanitra ny Elisa ndana fa ny zanak'io lehilahy efa maty mpanompon'Andriamanitra. Nampatsivo ny vady misy hoe mpanomponao angeo izy nanompo an'Andriamanitra. Fa zao ny zanany tady ho lasan'ny olona, ny zavatra tsy fantany tsy ho avelan'Andriamanitra lasan-devon'ny olona zany ny zanany. Ny zanak'io rahalahy io na dia efa maty azy izy, fa nandefasany an'i Elisa nampitombony diloilo voalohany trosa. Ny zanakao sy ny taranakao, raha zao ianao no manomboka mamboatra ny ara-panahinao manompo an'Andriamanitra, tsy lasa 4 zany ireo zanakao reo. Ireo taranakao reo tsy lasa 4, tsy lasa olona ataon'olona tsinitsinina zany reo na mitrongo voahomana na mitsinjoka zoridira, na tsy namelanao lova azy, na tsisy trano be avelanao azy alova. Ny fanomponao an'Andriamanitra, hitsinjovan'Andriamanitra azy ka ataon'Andriamanitra ahery ambonin'ny tany. Salamo 7:20 nge vakitsika. Salamo 7:20.
jerenao tsara hoy tena vatra ny tanànan'i Jehova soramandry izay ametrahany firenena maro ho isan'ny Israely. Amin'ny anaran'i Jesosy andiny voalohany ny naoriny Jehova dia ho tendrombohitra masina. Ny vavahadin'ny Ziona dia tiany Jehova, mihoatra noho ny fonenana rehetra izay any Jakoba. Zava-malaza no anambarana anao ry tanànan'Andriamanitra. Zava-malaza no anambarana anao. Anonona ny Rahaba sy Babilôna ho isan'izay mahalala Rahaba janga zany. Babilôna, ilay tanàna ny rehare, ilaina ambabo izay tian'Andriamanitra. Ilaina anao ny tena no zavatra ka nandan'Andriamanitra. Rahaba, Babilôna ho ataon'Andriamanitra ho isan'ny mahalala azy. Filisty, Styro mba amin'ny Etiopia, ity no efa teraka teo. Ary Ziona ilazana hoe ireto sy ireroa samy efa teraka teo. Ary ny avy indrindra no mampitoetra azy. Jehova anisy raha manolotra ny firenena izy. Ity no efa teraka teo. Hoy izay mira sy mandeha ny loharanoko rehetra dia ao aminao. Reo olona rehetra voalaza reo, rehetra tanàna zany Filisty zany tanàna ny toerana Filistina. Fantatritsika tsara fa fahavalon'Andriamanitra, fahavalon'Israely zany Filistina zany. Tiro zany dia firenena nanao tsy nety tena tren'Andriamanitra. Saingina n'inona? Rehefa tonga ny fotoana ka vonin-kiova, tsy olonan'Andriamanitra izy ianao, avy aiza ianao. Fa afaka samy maka tsirony amin'izany hoe ahery ambonin'ny tany. Amin'ny Salamo 12 ambizako zany. Ho tahina ny taranaky ny marina. Tsy ny marina efa noarinina tamin'ny voalohany hatramin'ny voalohany. Fa nizanizy ianao tonga androany. Raha androany ianao manapa-kevitra, za Andriamanitra nompo anao amin'izay, za Andriamanitra iova lalana amiko. Na iza ho ahy ianao. Tonga toy izay Andriamanitra mantsy anao androany, ahery ambonin'ny tany ny zanak'io. Ho tahina ny taranaky ny marina. Halleluia. Ary rehefa Andriamanitra miteny ho tahina, dia teny ho tahina Salamo 7:30. Raha vakitsika Salamo 7:30 manontolo, dia mampianatra antsika. Ny solamandry hoe tsy faharetan'ny fanambinana ny ratsy fanahy, ary ny fahatezan'ny fitahina azo ny tsara fanahy. Io samy tahina, io samy manana. Na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy, tompoky samy afaka manam-bola. Ary ny ratsy fanahy rehetra manamanana kokoa eo ambonimbony eo. Fa zao. Halleluia. Ny olona rehefa tahin'i Jehova dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny tsy faharetan'ny fanambinan'ny ratsy fanahy sy ny fahatezan'ny fitahiana azo ny tsara fanahy. Halleluia. Dia vakio tsy ho vakitsika fa manjary lava loatra. Fa tahian'Andriamanitra ravana ny olona mivavaka. Ny olona matahotra an'Andriamanitra tahian'Andriamanitra mihoatra noho ny olona hafa. Tsy miresaka any amin'ilay angezany le izy fa miresaka any amin'ilay tsy fahatapahany, miresaka any amin'ilay fahatezany. Ianao mivavaka ny ravana malala. Mety possible ianao tsy ho lasa milliardaire. Tsy hoe possible ianao tsy ho lasa milliardaire fa mety tsy ho milliardaire zany tsy mandrapiavan'i Jesosy. Fa kosa maritra zay eo amintsika. Misy olona angiravana lalovan'ny miliara kely mandritra ny 5 taona tonga dia tsy te. Ary ny devoly rehefa manome dia zany. Fa Andriamanitra indray moa dia miaina amin'ilay million eo ianao eo amin'ilay fa le mety ary maharitra. Stable tsara ianao e. Ahery ambonin'ny tany. Zany hoe ahery ambonin'ny tany, ninona mitsangy eo, ninona midona eo. Na misy horohorontany, ny tranonao tsy mienjery zany fa maharitra. Tratran'ny krizy, ny orinasanao tsy mihidy zany. Ahery ambonin'ny tany ianao. Ahery ambonin'ny tany ny taranakao. Halleluia. Mandalo ny krizy isan-karazany. Mandalo ny tsy fisiana ho an'ny eto amin'izao tontolo izao. Ny frigo anao feno foana. Halleluia. Misy fotoana tsapa mihitsy zay zao misy fotoana
amin'izao fotoana zao rehefa miona ianao a nareo hoe mba ndreo marika an'ity fa lasa mahatra ny olona tena lasa manomboka tena sahirana ny olona amin'izao fotoana zao a raha mandinika tsara nareo ny fiainana izy efa misy amin'izao fotoana zao mody misoko mangina fa hitanao mandana fotsiny nareo mandeha miantsenao a midirina reo ny amin'ny manaova korsa ny amin'ny surface dia jereo ny endriky ny olona sy ny fomba fataon'ny olona zao fa tsy mitovy amin'ny fiantsenan'ny olona tamin'ny volana janvier lasa ohatry ny elaela zay izy mitany hoe dia ohatra mampitovimpotro mandinika tsara bry misy olona zay aty aminay ty miantsena dia efa mitondra calculatrice kely izy calculena dia atao égal dia mitondra ao dia ampina ilay plus fie centime rety dia mijanona manaraka azy e misy zavatra tedaviny eo misy fetra tsy azo oarana eo amin'io chiffre io lasa ohatry ny miady hevitra zany misy olona mpivaly hitako ny etsena ohatry mitipilipily avany mitondratondra dbd sy le ragato eo masony ataviny iny andavavireno iny ianao ve ahoana iny ve diovidiny eo zavatra jereko le izy sendrabany tsarika ma zavatra tsy de misy tikany tsy hoe zavatra na 100 € sakafo kely tsy haiko na firy euro zany efa miny fa mbola manam-boly reo olo reo a fa manomboka maninona tsy tonga koa reo mifahatrana dia mahantra melohan'ny fotoana zany ny olona tsy manan'Andriamanitra ary tsy mahery ambonin'ny tany ny olona ohatr' zany be fanahina mbola tsy tonga koa le fahantrana dia izy mahantra lohan'ny fotoana fa inona indray ny zavatra mitranga amin'ny zanak'Andriamanitra jereny ianao toatra mary hoy ny ten'Andriamanitra salama 7:30 vakitsika teo mateza ny fitahian'Andriamanitra anao mandalo zao rehetrarehetra zao fa io ihany ianao io kely madity alleloia mody kelikely eny fa kelikely tsaratsara eny foana ny amana mahery ambonin'ny tany eny taranakao ataovy zay atonga anao marina eny antren'Andriamanitra fa ho ny ten'Andriamanitra le nitoetry ny olona marina sy ny mahasambatra azy ary ianao mahatsiaro sambatra foana ianao marary ny andohan'ny olona ny amin'ny fividim-piainana ianao mahatsiaro sambatra foana ianao mbola mahatsiaro foana misaotra Jesosy alleloia misy zavatra hitanao zavatra vitanao nalofa trano ianao naloha volalohany ampianaran'ny ankizy ianao naloha vitina jiro sy rano ianao dia midera n'Andriamanitra nge zany dia toy izy fa tsara toy izy fa tsara fa rehetrarehetra ena namarina an'Andriamanitra anao alleloia vo mifoha ianao ny maraina dia zao atao ahery ambonin'ny tany indray za sy ny tanànako androany ahery ambonin'ny tany za mba mety ketraka zany fa manan'Andriamanitra velona ianao ary olona tokony ho sambatra manana didin'Andriamanitra ianao makasitraka ny didin'Andriamanitra ary matahotra an'Andriamanitra alleloia 9 fananana sy arenana ao an-tranony ary ny fahamarinany haritra mandrakizay salama 7:20 vakitsika nge salama 7:15 sorony mihitsy izy ato manao hoe andray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy iza izy io izay tsy manaratra ny fanahany amin'ny laina izy ka mianina mitaka izy io amin'ilay 9:20 izay madio tanana sy mahitsy fo alleloia dia ino mizafatsy le marina voalazany 12:20 fananana sy arenana ao an-tranony ary ny fahamarinany haritra mandrakizay averiko aminao ihany hoe raha misy olona vomenao antsika zao dia ohatra izay ny velobelona teto fananana arena fitahiana dia mety misy olona mety reto le olona le tsy mitory afa-tsy zany androandray zay vao mitory an'izany ary tsy materialiste zay raha mihaino resaka an'izany androany fa nefa kosa tsy azo lesakanana koa rehefa ny Andriamanitra no mitendry fa fananana sy arenana ao an-tranony alleloia fa maninona ary avana ny olona ratsy mahazo valinasany maninona ianao tsy azo ny valinasanao nefa ianao nanao
inany ny ataonao zao e mivavaka ny ataontsika miezaka tsika manao ny marina ary atao foana ny marina matahorana andriamanitra foana fa hitahin'andriamanitra ny fiainanao zany fahamarinany aritra mandrakizay fananana sy arena no ao an-tranony mbola arena koa io fahamarinana io ny olona manana ny fahamarinana andriamanitra zany ny olona tena manan-kareny zany dia io nefa aharitra mandrakizay. Andiny faevatra ao amin'ny maizina ny posahany mazava ho an'ny mahitsy mamindra fosy miaritra ary marina ireny. Ao amin'ny maizina ny posahany mazava iza moa le maizina dia ny fiainako ny fiainanao ary izy le mazava ozy izy Davida any amin'ny Salama 7:20 Jehovah ny fahazavako halleloia. Salama 7:20 mareo amin'ny baibolinao aiza misy Salama 7:20 Salama 7:20 andininy voalohany Jehovah ny fahazavako sy famonjena iza ny atahorako Jehovah ny fiarovana mafy ho amineko iza ny angovitako raha manatina hinana ny nofoko ny ratsy fanahy izay fahavalako sy rafilavo dia izy ihany ny tafotoana kalavo ary dia misy tokony mitoby hiady amiko aza dia tsy atahotra ny foko fa dia misy ady miatra amiko azy dia atoky any aho. Zany ny tenin'ny olona manao an'i Jehovah ho fahazavany. Halleloia. Io le hazavana miposaka ao anatin'ny maizina io Jehovah tonga eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainana. Izy ny angovitako, izy ny atahorako. Jehovah ny fahazavako hoy Davida. Davida any matsy na ohatra ndraiky Salama 1:1 reny. Amen. Posaka ao anatin'ny fiainanao ny fahazavan'Andriamanitra. Misy olona tonga eto androany mety tena mbola anaty aizina ny fiainany, mbola maizina tsy hita mihitsy izay ivoahana amin'ny fiainany io. Mety marary ianao, mety mitolona olana angezabe ianao, mety maty mihitsy ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, mandalo aizina ianao. Raisy Jehovah androany. Oka Jehovah fahazavana hiditra anatin'ny maizina eo amin'ny fiainanao. Raisy eo amin'ny fiainanao mihitsy amin'izay Andriamanitra. Halleloia. Raisy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ravana malala. Amirapiratra sy posaka eo amin'ny fiainanao. Manomboka androany azo ataonao kitoto ny ara-panahinao. Manomboka androany za tena manentana anao. Azo ataonao kitoto ny ara-panahinao. Raha ataonao kitoto ny ara-panahinao dia hijanona anaty aizina foana ianao. Ary tsy ho tafiditra ny mazava ary tsy hahatsapa an'izany hoe Salama 2:16 zany hoe sambatra ny olona izay matahotra ny Jehovah. Ndao andeha amin'ny fahataonan'Andriamanitra isika. Dia ho tsapanao zany hoe zao zany atao hoe sambatra. Fa ny hoe fela nitsofin'Andriamanitra rano ho sambatra ry amanao. Efa erintsika no nitsofin'Andriamanitra rano ho sambatra hiada-pinaritra. Io tsy miankina amin'ny zava-tranga izany araka ny teko taminareo foana hoe efa mandroso makany amin'ny fahampitehany ty zao tontolo zao ty, mandroso makany amin'ny faholimbe ny olona. Ary tsika mila mandinika tsara tsika amin'izao fotoana izao fa misy zavatra mitrango ao ambadibadika ao. Mandinika eo zay resadresaka eo zay mivady dia mahita ao ambadika ty fahafatesan'ny mpanjaka vavy ao Angleterre ty misy zavatra hitranga. Ary misy zavatra tian'ireo elita atongavana ahafahana manatanteraka ny fampahoriana eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ny zavatra mitrango ao lalina be raha ho hazavainantsika fa mbola tsy tara nefa ianao, mbola afaka ny ao anatin'izany ianao ho sambatra. Tena possible zany ny ahitana olona anankiray ao anatin'ny Kristy tena tsy misy ohatr'izany fa ny fiainany mbola vao mie misokatra. Anatina miainao anatina tsy fisina ny olona izy mivome misokatra ny ara-bolany. Ao anatina fiferetana ny olona izy vome tena hitana mihitsy hoe miaina anaty fahasambarana anaty fialana. Mialohan'ny havian'i Jesosy ho tanteraka aminao zany, ho tonga aminao zany atao hoe ranonorana farany ry havana malala.
fa ny angatahako aminao matahoran'Andriamanitra. Matahoran'Andriamanitra dia akasotra ny didiny. Raha tianao tsy ho nofinofo fotsiny zany ka reny sosofina ndry za ve mba ho tonga amin'izany, ho tonga amin'izany ianao raha tanterahanao zany hoe sambatra ny olona izay matahotra an' Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra. Ary vivavaka ianao dia tadidio Kolosianina namakiantsika teo. Tadidio ny zavatra rehetra izay ataonao dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny Tompo. Na zavatra kely ary azonao atao n'Andriamanitra ataovy amin'ny fonao. Ary ny tena androany izao olona Isaia vakindra ravavasitra Isaia fa 7:20 izay mivaky toy izao manao hoe izao olona ny fonony koa zao no anambarany fiderana. Oka ianao zany ny amin'ny fiainanao rehetrarehetra eny amin'izay alianao ho fiderana an'Andriamanitra foana. Ho fiderana an'Andriamanitra foana. Zany hoe ho fiderana zany tena hoe tena jerena fotsiny ianao dia tonga ianao dia fiderana an'Andriamanitra. Mijery ny fiainanao ny olona dia mijery an'Andriamanitra na olona tsy mivavaka ary. Tena lehibe ny Andriamanitra. Nebokadnezara angery manaka olona tsy mino an'Andriamanitra. Fa nideran'Andriamanitra ny amin'izy efatra amin'ny rahalahy. Izay nataony izy efatra amin'ny rahalahy na ny eo voninahitra Andriamanitra daholo. Mandeha ny asa saina mamiratra ny olona. Mandeha ny fahaizana isan-karazany mamiratra ny olona. Ary rehefa miatrika olana be natao anaty laforme rehetra hafa natao andavaky ny liona dia mamiratra foana. Voaka mpandresy foana, mampiaiky ny olona. Ary dia tena hoe izao olona ny fonony koa zao manambara ny fiderana. Mahita anao ny olona. Alleloia. Raha raisiny Suzelle zany, raisiny Suzelle zany mitsotra amin'izany, dia ny olona zao ahita ny Suzelle tsy ho ela. Tena ho fideran'Andriamanitra. Any amin'ny toerana izay alehanao any, misy toerana ho alehanao matsy tsy ho ela. Alleloia. Any Suzelle misy toerana ho alehanao tsy ho ela. Ary ny olona izay ho alehanao any, ikarakaranao any, dia hideran'Andriamanitra. Tena tsy nisy ohatry ity. Suzelle rery na rehetrarehetra izay mandray tahaka ny Suzelle miteny hoe raisiko amponoana dia mba mitenena tahaka ny Suzelle nareo raiso amponoana zany. Fa ho fideran'Andriamanitra isak'izay mandeha nareo dia ho fideran'Andriamanitra. Zany hoe sandratra Andriamanitra amin'izay toerana alehanao satria manino? Satria mahateo ity be, mahafinaritra be nareo, mahomby be nareo, mahery ambonin'ny tany nareo. Alleloia. Rehefa mahery ambonin'ny tany nareo dia tahiny antaranaky ny marina dia fa nanana serenena ao an-tranony dia fa marinana aritra mandrakizay ao mahita ny posahany mazava ho an'ny mahitsy dia zavatra rehetra zany vao mijery anareo ny olona. Alleloia. Dia Andriamanitra no misandratra. Andriamanitra no misandratra. Tena lehibe ny Andriamanitra reto olona ireto. Hotainy tompany isika menakavy. Matoky fanamperanao izay telo fo izay nozaraiko teto androany. Raiso mihitsiny Salama 7:20 Jehovah ny fahazavako. Jehovah ny fahazavako. Na rehetrarehetra ireo amen. Raiso zany tsotra amin'izany. Fa tena isy zavatra ataon'Andriamanitra ho fiainanareo. Atonga anareo tsy ampy an'Andriamanitra izao fiainanareo mbola mampitaraina anareo izao. Ataovy izay hamarina anareo hivavaka tsika rehefa avy eo dia samy handraitsika hoe Jehovah Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra amarino ahy. Misy andro mbola tsy nena fahasambarana zany. Ady foana, eto ambavaka foana, olana foana. Fanontaniako aminao, matahotra an'Andriamanitra ve ianao? Mankasitraka ny didin'Andriamanitra ve ianao? Raha eno misy izy ianao, tsy ampisalasalana eo anatry an'Andriamanitra, mankasitraka ny didin'Andriamanitra ianao fa tsy hoe eto ambavy eto fotsiny fa hatrany am-po dia ahery ambonin'ny tany ny zanakao. Matoa ny zanakao mahery ambonin'ny tany avy any aminao zany faherezana zany. Ianao no efa mahery. Ny zanakao zany mbola ho ariny fa ianao aloha manomboka eo aminao Raba, manomboka eo aminao Babilôna, manomboka eo aminao Filistia. Tadidio daholo ilay anarana tenenina tao amin'ny Salama fa 7:20 teo. Zava-malaza no anambarana anao izy tadidinao hoe Salama 7:20 zava-malaza no anambarana anao tanànan'Andriamanitra. Zava-malaza, malaza ianao, mahita anao ny fiainanao ny olona.
mahitanitain'Andriamanitra dia malaza ianao, zava-malaza ianao. Amen. Tsy takotakona zany ianao. Ho tahin'ny tompany antsika menakavy. Aireza, Raba, Reza ry Babilôna, ry Filistia sy ry Tiro, Etiopia. Halleloia. Zony isan-karazany. Ozy Andriamanitra ty efa teraka teo. Anaty. Halleloia. Tahiko ty. Omban'ny tana maherika izy ty. Tahin'ny tompany antsika menakavy matoky sy mino fa voarenareo zay afatra zay. Somary nitariko kely izy dia mba mihoatra ny adiny iray ny famelabelarako. Tafelo ny adiny iray manomboka midirantsika amin'ira. Manjary lasa ohatry ny fohy loatra ilay toriteny raha vao ohatr'izay. Fa mino fa voarenareo zay. Tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata isika menakavy. Ahery ambonin'ny tany anenao. Ahery ambonin'ny tany anenao a. Ho tahina tokoa ny taranaky ny marina. Fananana sy arena no ao an-tranonao ary ny fanomarinany aharitra ao aminao mandrakizay, zany hoe ara-panahinao fa nefa tahin'ny tompo be koa ny ara-nofinao. Mahireza satria tahin'ny tompo a ianantirititsika dia hivavaka isika rehefa avy eo. Halleluia. Mahatsimarika Andriamanitra ny fiainanao ao ampitan'ilay lohasa. Halleluia. Mbola ety andafiny lohasa ianao rehefa hivadika.
sahiny tompany ianao hoe iskafan'andriamanitra ny lalana rehetra ahery ambonin'ny tany ianao ny taranakao maina jesosy any tahiry jesosy mamiratra tao fahadisoa daholo zay rehetrarehetra zeta aza velanao misy ota vela hijaly sy hofadiranovana fa sokafiny lanitra Jehova sokafiny lanitra Jehova dia ataovy midina anatina ny fanahy faherezana ataovy midina anatina tsirairay avy ny fanahy faherezana Jehova dia tafio ny herinao zay tafio ny herinao aza velanao irery ataovy mahatsapa fahasambarana manompo anao ataovy mahatsapa fahasambarana manana anao hoe fa zay anambarany fiderananao na isoka bavy zay nanandra tanana na dia mandeha fotsiny eny ary hitan'ny olona dia fanambarana ny fiderananao dia ho fiderananao zay mandeha eny an-dalana eny fiderananao zay mandeha eny an-dalana eny Jehova fa za mangataka ho an'ilay tompanimponao ilay tompanimponao tsirairay avy Jehova anehoany voninahitra ao aza velanao ho tondron'olona molitra himezan'ny olona ny amin'ny fahantramina sy ny fahasahiranana sy ny mety fahalemena eny an-dalana rehetra eny fa tena meo fanahany faherezana dia ataovy tena mahery ambonin'ny tany manomboka eo aminay dia mahery ka ny amin'ny taranakay raha mbola tsy tonga ianao Jesosy any amin'ny zafiafinay zafindohalikay ahery ambonin'ny tany Jehova fa zay Jehova ampianary zay anompo anao Jehova alleluia ampianary zay anompo anao ampianary zay ity anao ampianary zay ity ny didinao hitandrina ny didinao Jehova Andriamanitra ampianary Andriamanitra ahery ambonin'ny tany ho tahina aharitra mandrakizay ny fahamarina misaotra Jehova Andriamanitra atoika Jehova Andriamanitra fa tsisy na dia ray aza aminay reto hiala maina manoloana an'izany atao hoe tsodrano zay niraisina teto izany fafantatra efa tsy tonga fotsiny zany fa tena nomena ho anay tsirairay avy nomena ho anay tsirairay avy alleluia ko dia tahio Jehova jerenisa tokatra isam-batan'olona zay nafoy fotoana nafoy torimaso ny andrandranao teto tamin'ity androany ity azavenanao isiana mainana dia ray ary ataovy tsapanay tsapany fanahinay
fa nandalo fotoam-bavaka izay, nandalo tenin'Andriamanitra izay. Sohitra Jehovah. Feno hitahotra anao zahay, dia ataovy mankasitraka ny didinao, tena mankasitraka indrindra, dia ho sambatra izay, dia ho feno fahasambarana izay, da hery ambonin'ny tany izay, dia fananana sarenao anao hatraminay, ary fahamarinanao aharitra mandrakizay ety aminay, dia tsisy iainana atezina intsony, fa hiposaka ao amin'ny fiainanay ianao, ilay fahazavanay, fa zay dia anao tahaka ny Davida, andray anao ho fahazavanay Jehovah. Raha ny teny Davida hoe Jehovah ny fahazavako, dia mba hiteny koa izay androany tahaka ny Davida hoe Jehovah koa ny fahazavany ny fiainako, ary tsy afaky ny andro soara misaraka aminy. Sohatra Jehovah Andriamanitra. Era laza saotra sy voninahitra ho anao, efatra amin'izay dia mandrakizay. Betsaka mety tsy voalazako teto Jehovah Andriamanitra, nefa matoky fa mihoatra lavitra no izay kely mba neritreritiny sy takatry ny sainay, ho ataonao amin'ny tsirairay aby izay tokantrano isambatan'olona, ho voninahitra anaranao rery avy. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Halleluia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenena raha nambavintsika Erika amin'izao fotoana izao dia mampandrotsika nambavintsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo raha nambavy Erika. Isika tsirairay avy dia manaraka tsy tapaka ny vavaka fiangonana Kristiany ity dia ary vavaka indray asika ho an'ny firenena sy hamarana fotoana. Jesosy misaotra anao izay misaotra noho ny nahatanteran'izao fotoam-bavaka izao indray tompoko malala, mankasitraka noho ny fitondranao anay tsirairay avy ary mbola mifamindravinao, mbola matoy izao anay ary mahatonga ny ambito indray ary amin'ny teninao izany Jesosy, satria mety tsy ny olona maro no ary amin'izany fa izay reto dia nifidinao tokoa ary izany teny mamy sy afatra fivaninao izany ary teny tena hoe mampifaherana indray entinay mamaky vaky ny fialy ity sy ny fiainanay manontolo Jesosy, satria tena araky ny tenao teo hoe tena sambatra tokoa miaraka aminao Andriamanitra, misambatra tena sambatra izay mananao Andriamanitra, satria tena tsapanay fa miara mandeha aminay tokoa ianao, nefa araky ny tenao teo hoe mila matahotra anao izay, mila mandeha amin'ny fahamarinanao izay, mila makatony didinao izay sy mitandrina ny didinao raha tena te hahita an'izany fahasambarana izany. Dia rehefa izay Jesosy tena mbola ampianary indray, ampianary tena akatoanao, andeha amin'ny fahamarinanao, hitandrina ny didinao ary atahotra anao amina zavatra rehetra izay ataonay Jesosy, dia tena ataonay amin'ny fahatahorana anao izany, fitiavana anao ihany koa Jesosy marary, satria raha tsy tianao izay dia tsisy tahotra ty anatinay, tsy hainay mitandrina ny didinao Andriamanitra, dia ampianary isanandro isanandro hoe Jesosy, dia misaotra tamin'izany teny mamy dia nahatonga ianao mpanotinao izany, satria tena tsapanay fa tena avaminao ny teny Jesosy, indrindra mitsodrano izay na entin'ny mpanotinao teo Jesosy dia tena atao tanteraka amin'ny fiainanay tsirairay avy, aza avela misy ho lataka an-dalana lataka ty anatin'ny tsirairay avy izany teny vafa, tena hoe andray ny tsirairay avy ary mino Jesosy fa ho tanterahanao amin'ny tsirairay avy izany teny izany, satria teny mivoaka avy aminao dia teny soa, teny mahafaly, dia sambatra izay tokoa Jesosy manana anao. Dia indreto izay Jesosy tena mbola hakatoanao, hisikitra aminao, hamezinahitra ny anaranao Jesosy, ary angatanay mihitsy ny fananao masina tena hoe hivisika ty anatinay raha mbola tao anatin'izany fahatahorana anao izany izay, raha mbola tsy mitandrina manodidinao, mba tena hoe mitoetra ty anatinay ny teninao, tsy ala ty anatinay izany fa tena hamozato aviana amin'ny fiainanay Andriamanitra. Dia izany Jesosy ny angatanay isanandro isanandro, ny herinao anjaka amin'ny fiainanay araka ny teny teo hoe ahery ambony tany izay, dia tena hoe raisinay ampinono izany Jesosy, na dia nina mety ady lalovanay dia fantatray fa izy foana izay ary hivoaka mpandresy izay miaraka aminao. Ankehitriny Jesosy hitondram-bavaka ny firenena indray izay dia apetraka feno am-pelantananao izany firenena izany Jesosy, mba maniry kosa Jesosy mba handritsahanao an'izany hery izany amin'izany firenena izany, mba ho tahinao izany firenena izany fa tena hoe mahantra lava Jesosy, fahoriana lava amin'ireo manokatra réseaux sociaux Jesosy, dia tena hoe
fidaliana ny tany Madagasikara any ary mitany accident vonoolona Jesosy ka ny fandriam-pahalemana tsy lazaina toy Jesosy dia tena hoe angatahana eto tongotrao ny kasianao fony vahoaka malagasy tena hoe akatony didinao hitandrina ny didinao Jesosy afa io irery ihany vahaolana ahafahan'izany firenena izany manam-piadanana ahafahan'izany firenena izany fantatra Jesosy satria raha tsy mitandrina ny didinao sy tsy manana fatahonana anao tokoa izany firenena izany Jesosy dia hijaly sy hahantra foana Jesosy satria izany mahatonga ny tsy filaminanao tsy manana tahotra anao tsony ny olonao Jesosy efa tena feno abibinao tsy mahatoky anao tsony ny olonao dia tena veleny izay Jesosy mba tena toky anao hitodika aminao ametraka amin'ny fiainana izao pelatananao Andriamanitra satria tena maminay izany firenena izany Jesosy ka angatanay famindraponao tena hiozatra amin'izany firenena izany aoka ny fasoavanao ameno anay mikian'izany firenena izany Jesosy malalo dia foazy ny vahoaka malagasy mba tena foara-panahy Jesosy izany mba angatanay isan'andro reto satria maminay tianay izany firenena izany mba ho voavonjy mba hiada-pinahitra tahaka amin'ny firenena rehetra Jesosy mba tsy hareloza tsony izay tsy hare-pahalina tsy hare-fidaliana tsony amin'izany firenena izany fa fiadanana tiana hore amin'izany firenena izany dia Jesosy hahenao ny vavakay Jesosy misy mahatoky izay fa ianao fa nihaino anay tsirairay avy eto dia raha andeha atoy izay dia tena apetraka eo ampelantananao ny torimasonay tena nampiadana izay tena ho sambatra raha tsy le totokeny teo izay Jesosy ka isomarainy izay dia alery ety ambony tany izay ary hofeny fifaliana fiainanay iny ka hatramin'ny taranakay fara-manodiny Jesosy dia ataonao manaraka ny taranakay izany teny izany dia voninahitra ho anao leriana aleluia amen. Aleluia, mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Erika tsika tanatin'izay vavaka matsiro izay nentiny izay Andriamanitra manaiky ireo mpasoabina ane hamaly fitianao ranabavy Erika dia tongava amin'ny ambony indrindra dia ho tahian'Andriamanitra amin'izay rehetra atao dia fanatena amin'ny ankonanao ranabavy Erika dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra tapitreto ny fandarantsika. Ny fandarantsika moa ny tapitra fa ny fiarahantsika raha mbola tiaraka aminay ianareo dia mety hiro anatin'ny site web-ny akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com dia mahereza daholo tsika mianakavy dia raha mbola tsy tonga Jesosy dia eny amin'ny rahalandra dia eo ndrendretsika raha pitso tahaka izao. Sotranao hatreny hatramin'ny farany ho an'i Jesosy ny voninahitra. Haleluia. Amen.